fa mbola hijanona amin'izay pejy ny fanamariana ny asaramanitra izay hatrany dia samy manatanteraka asa sosialy ireo orinasa maro samihafa amin'izao fotoana izao. Olona mahery ny 500 no nozarainy ny vondrona filateksa sakafo atriny omaly. Olona mahery ny 500 avy amina toerana Mitsinjara telo dia Ambohidratrimo, Akadimbahoaka, Arivandry no nizarainy vondrona filateksa sakafo atriny maly. Hetsika ara-tsosialy fanao isan-taona izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fiafaran'ny Ramadan na ny Id no sady manamarika ny firahalaina ihany koa. Efa fanaon'ny vondrona filateksa moa zany isaky ny fetin'ny fitonga fetim-pirenena sy ny Id dia manao asa sosialy izahay dia miova foana izy io zany isan-taona. Tamin'ity zany nandeha zavatra ataonay rehefa isan-taona dia miova. Tamin'ity taon'ity zany zavatra ataonay dia fanomezana sakafo ny mponina, zany hoe mponina nazo ny anjarany tamin'ity dia ny mponina eto Ivandry ny mponina teny omaly zany zay zao nanao ny teny Ambohidratrimo dia amin'ny alatsinainy zay manao ny Akadimbahoaka mba ifalian'ilay olona zany mba miara-paly amin'izao fety izao. Ireo olona avy amin'ny fianakaviana sahirana misa 500 manamorona ny ranomasay avy ao amin'ny fokontany Ambodivoanjo sy Ivandry no nisitraka izany asa sosialy izany androany. Araka ny fantatray aloha hatramin'izay groupe filateksa araka ny voasoratra io tena entreprise citoyenne izy ary mitsinjo tokoa ny fiarahamonina ary za moa amin'ny lehibe amin'ny fokontany Ambodivoanjo dia somary fiera kokoa satria nous aurons un grand voisin ary fantatray fa tsy maintsy tsy hanimba zavatra izy fa natsara zavatra. Safidinan'ilay olona moa zany araka ny efa teny midina avy any filateksa dia ny olona manamorona ny ranomasay dia izay zany no safidina tamin'ile 300 olona reo. Tsy hijarina treo fa mbola itoy izao asa sosialy sany vondrona filateksa izao amin'ny alalan'ny fizarana vary, rendrana, vatomamy sy biscuit ka fokontany misy 12 eto Andrenivohitra ihany no azo tombontsoa amin'izany.